Mbola itony tetika asa lalan-kely tanterahany eo anivy ny primatora lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Nanome fanazavana makasika ilay tetika asa kasaina tao ny ambotsaina ny sapana medity ny fananantany. Tafiditra ao anatin'ireo firenena 5 no tsy tian'ny tarika ho efam-pofo sy Madagasikara. Dia mbola kafaliana trano hitsidiana ny tokantranonao amin'ny tsiarivan'ny alakamisy faraka ambin'ny 10 ny volana jolay ity. Indro atolotranao avy hatrany ary natsipriany amin'ny fampahalalam-baovao. Ho fanohizana ny hetsika efa natao fampandrosoana ny commune dia nisy ny ezaka lehibe no tanterahan'ny primatora lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ary mitohy izany amin'izao fotoana izao na io eo amin'ny resaka famatsim-bola na ihany koa eo amin'ny tetika asa lalan-kely fanadihadiana eo amin'ny sary ny Maritsaona. Mangarahary ary mitohy ny fanampiana ataon'ny praiminisitra lefitra misahana ny fampandrosoana ny fanajariana amin'ny tany amin'izao fotoana izao, indrindra moa fa inanivon'ny komina manerana Madagasikara izay rehetra izay. Ny komina ambanivohitra Anosy Zato andrefana amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ilay tetika asa lalan-kely amin'ny fanatsarana ny lalam-bahoaka ihany koa. Ny fiara-miasa tamin'ny ministeran'ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany zany raha ny teto amin'ny komina Anosy Zato andrefana manokana dia efa manomboka ny projet lalan-kely ary fokotany telo no nahazo an'izany dia atokotany tsara Ambanimaso Antananambony. Tao ihany koa ny lycée famatsim-bola avy amin'ny FDL dia ny lycée anankiray zany ny extension lycée famatsim-bola madidio avy amin'ny ministeran'ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Ny fanitarana ny EPP atokotany tsara sy Akazoto ihany koa dia famatsim-bola avy amin'ny praiminisitra lefitra. Tao ihany koa ny birao fokotany Antananambony izay famatsim-bola avy amin'ny ministeran'ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Dia ny birao fokotany moa zany Tandrokomby Akazoto atokotany tsara ihany koa zany dia famatsim-bola avy amin'ny ministera io. Zava-dehibe ny fiaraha-miasa eo amin'ny bianco sy ny commune ary ilaina ihany koa ny fitantanana mazava ny resaka momba ny vola izay ametrahana ny fotodrafitrasa izay fanatsarana ny tanàna ihany koa. Tsara marina moa zany satria efa andron'ny mangarahara zao dia ny commune Anosy Zato andrefana moa zany efa miara-miasa tanteraka ihany koa amin'ny bianco izay nanome fiofanananay dia tsara ho marihana fa 38 millions d'ariary zany no famatsim-bola azonay tany amin'ny ministeran'ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Famatsim-bola io namitanay zany io lycée 4 salle io. Izany rehetra izany no vita dia ny fiaraha-miasa matotra teo amin'ny praiminisitra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Mandihy lalatsarotra ny vahoaka malagasy ankehitriny, manginy fotsiny ny mbola tsy famahana ny olana ny fifidianana sy ny mety ho fanemorana izany. Andrasana noho izany ny mety ho famahana ny fanjakana izay olana ny fifidianana izay, mbola fanadidiny ny namana Marijona hatrany. Lalatokana ihany no ahafahantsika mivoaka amin'izao krizy lavareny diavin'ny firenena malagasy izao. Resaka momba ny fifidianana izay tokony hapetraka mazava tsara, ny tetiandrom-pifidianana ary tokony hajaina satria dia olon-dehibe fameteny ny rehetra fa tsy sanatria avy mivavaladiny lela ka to andrakandrana ny fitondrana ity firenena malagasy ity any ka ny vahoaka sy nireo valalabe mandry no saika mahita faisana amin'ny ataon'ny mpanao politika sasatsasany eto Madagasikara. Miainga amin'ny kandida rehetra ny hoe isy ny fanavozana lalam-panorenana azo atao faritana ao anatin'ny volana mahalany an'izay filoham-pirenena eo ary azo atao ihany koa ny hoe lalam-panorenana roa no tsy maintsy aroso hofidian'ny vahoaka malagasy amin'izay filoham-pirenena ho lany zany amin'ny fifidianana ho avy izao. Azo atao ihany koa manambatra ny fifidianana premier tour sy ny législative rehefa avy eo ny deuxième tour dia azo faritana zany hoe tazomina ny fifidianana législative amin'ny 25 septembre fa kosa premier tour amin'ny élection présidentielle dia zany hoe any amin'ny faraparany volana octobre na voalohandohan'ny volana novembre no irosoana amin'ny dingana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena zany. Zay zany no hitako hoe famanana io satria ny vahoaka malagasy amin'izao tsika miteny izao dia mitady fifidianana ary midaka an'izany.
na André Rajoelina candidat, na Laura Valmana candidat, na Andriamatoa Didier Ratsiraka candidat. Misy olo tena ny mouvance hafa zay fantatra fa candidat amin'izao miteny zao voasolotena avokoa zany ny mpifanandrana tamin'ny crise 7 sy 4 arivo amiko azo irosoana ny fifidianana satria manome antoka ny senitra fa tena ao anatin'ny mangarara tanteraka zany. Dia tokony hojeren'ny mpitondra ihany koa ny resaka momba ny sosialim-bahoaka satria dia efa mijaly tanteraka sy tafalatsaka ao anatin'ny fahantrana ny vahoaka manerana ny Madagasikara amin'ny ankapobeny. Fa miteraka disadisa eny anivon'ny fampianarana ambony ilay tetikasa vaovao kasaina tao ao anatin'ny faritra Ambohitsaina. Manoloana izany dia mitondra fanazavana ny avy ao amin'ny sapana medidy ny tany sy ny fananantany fanadidinina irana amin'ny Fabrice Tatatsiresy. Ny fanjakana ny tompon'ny tany, ny université kosa dia mindrana fotsiny ihany. Zany hoe azavaiko zany ny affectation tsy hoe ny tany zany dia misoratra amin'ny fanjakana malagasy zany hoe appartient à l'état malagasy fa affecté amin'ny université zany hoe omegny université mba hampiasainy fotsiny zany ny fanjakana zany ny tompony ny tany fa ny fampiasana azy fotsiny zany no université no tompony fampiasana ny tany. Azony université atao no mampiasa io tany nampindramina azy io arak'izay ilany azy. Misy anefa ny fifanarahana meloa ary izay voasoratra ao anatin'io fifanarahana io ihany no azo ampiasan'ilay tany. Ny domaine public moa zany dia tany tsy azo omegny olona zany zany hoe raha amin'ny teny français moa zany domaine inaliénable ny domaine public sahala amin'ny hoe arabe, ranomasina regny zany atao hoe domaine public tsy azo omegna olona regny zany ho atao usage privative zany. Fa eto zany usage privative ny université no nanomezana azy mba ahafahana anao le tetikasa hampandrosoana ny université no natao amin'ny fanomezana tany enseignement supérieur natokana ho an'ny université. Izany hoe zany tsy nomegna ny université direct ny tany fa naffectena amin'ny ministère ny enseignement supérieur mba ho ampiasainy ny université amin'izay tetikasa eritreretiny ho atao zany. Raha tany ka miova hevitra ny tsy hampiasa ilay tany kosa ny université dia azony averina amin'ny fanjakana indray ilay tany nindramina. Raha miova kosa ny antony hampiasan'ilay tany mpanjakana dia mbola anjaran'ny université ihany koa no mampandre ny fanjakana. Araka ny fantatra moa dia efa mandeha ny anivon'ny filakam-panjakana ity raharaha ity amin'izao fotoana izao. Fa nankalazaina androany kosa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mponina ka ny lohahevitra nankalazana izany dia ny hoe soroantsika ny voka aloloatra tany maintirano no nanaovana ny fankalazana tamin'ny fomba ofisialy izay teo ambanin'ny fiahiny ny ministry ny mponina. Araka ny atotanisa dia 17 isanjato ny ankizivavy 17 hatramin'ny 20 taona dia sendra izay voka aloloatra izay avokoa melohan'ny 18 taona ny 14 taona izany ho an'ny lehilahy ny voaka melohan'ny 20 taona moa izay raisina ho voaka aloloatra izay. Fa nanatanteraka ny fivorimbe fanao nisa-taona ny avy ao amin'ny fikambanana ny mpisotro ronono avy amin'ny sehatra tsy miankina na ny FMRA STM io maraina io dia tsy amin'ny tranom-pokon'olona isotro nanatrika izany Hilda Asinjo. Tsy karitra nandritra ny fandalovana teny atoerana fa ny adin'ireo zokiolona misotro ronono ireo amin'ny knapsa ny tena votoaty ny olana setran'izy ireo. Samy manana ny olana tandrify azy izy ireo fa ny raisana dia ny fitakiana izay voafitana anatina teboka 3. Dia ny hoe raisiny isam-bolana ny pension dia ampiaro ny décret 99/458 ao ka tsisy mihitsy le remboursement de cotisation fa mijaly ny olona satria ny pension égale 0 après mbola problème mafy iny. Ny fomba fikajiana ao anatin'io décret 99/458 io no tena everin'izy ireo lehibe indrindra ao anatin'izany. Zara roa moa le mode de calcul. Ny mode de calcul voalohany dia le hoe SMA salaire moyen annuel. Kanefa tokony ho ampiariny le décret 99/458 basé sur SME salaire minimum d'embauche. Efa hatramin'ny taona 2024 araka ny nambaran'ireo zokiolona ireo no nifandrirarira tamin'ny knaps izy ireo ary efa niakatra ny amin'ny fitsarana ny raharaha. Efa fitoriana 9 ankehitriny no iandrasana valiny ho an'ny eto Antananarivo raha toa ka 7 ny any Toamasina. Manoloana izay fitaraina ny zokiolona izay dia manome fanazavana ny eo anivon'ny knaps.
Araka ny fanazavana dia tsy miala amin'ny fampiarana ny lalàna ny asa rehetra ao amin'ny CNAPS. Kajina ny fisotrondronono zany no mampiasa tsy miankina mantsy dia efa voafaritra ny lalàna izay ampiariny CNAPS dia tsara marina zany fa efa lalàna efa ampiarina hatramin'izay io mitondra ny laharana 69 145 dia ao anatin'io fepetra io zany misy andinin-dalàna maromaro milaza ny fepetra ahafahana manokatra an'izao fisotrondronono. Arak'izany toy izao ny fanazavana mikasika ny fanaovana ny kajy amin'izay fisotrondronono izay. Dia miankina amin'ny tahakarama tao anatin'ny 10 taona farany alohan'ny andehanan'ilay olona retraite zany. Izay zany no anaovana ny kajy. Efa voasoratra ao io dia misy hoe 300 isanjato ny karama farany ambany indrindra, ampiana 20 isanjato ny le tahakarama tao anatin'ny 10 taona farany io misy ampiana 200 isanjato isaky ny mahavita 4-3 volana latsakempoka zany le olona. Dia izay totalin'izay dia mbola misy majoration ampiana ao anatin'ilay izy. Ny mikasika ilay décret 99 458 indray dia izao no fanazavana. Tsara marihana fa marina tokoa fa misy somary tsy dia nazava angamba ilay resaka mikasika ny fampiakarana ny tahan'ny karama farany ambony ampiarana ny latsakempoka na moa amin'ny fitenitsika dia hoe ny plafond de salaire sur les cotisations. Tamin'ny taona 2020 zany dia namoaka décret ny fanjakana milaza fa lasa 8 fois le SME zany hoe imbalo ny karama farany ambany indrindra ny tahakarama akana ny latsakempoka. Zay zavatra izay zany dia mazava tsara mihitsy fa ny fakana latsakempoka ny voaresaka izay fa tsy misy soratra momba an'io zany ao anatin'ilay lalàna hoe miova koa ny fikajiana ny fisotrondronono. Arak'izany ny avy ao amin'ny CNAPS dia manentana trano ny olona hitsidika ny tranokala www.cnaps.mg na koa anatona mivantana ireo masoivo rehetra manerana ny nosy. Izay no fomba aingana azona fanazavana mikasika ireo kajikajy rehetra manitikitika ny sain'ny olona. Vikina ho an'ny fihavanana na Lipin for Unity, hetsika entina mpihavanana sy fanakalozana kolontsaina nanomboka ny 14 hatramin'ny 17 ny volana Jolay ho avy izao. Ity hetsika ity moa dia vokatry ny fiarah-miasa malagasy sy anglisy, fanadidina tanteriny Narindra Randria no manana. Efa tao anatin'ny fandaharam-panabeazana nataon'ny scoutisme nanomboka tamin'ny enitaony Malala. Votaiza tao anatin'ny fihavanana sy fifanakalozana ka safidy mazava ho azy ny fandraisana anjara amin'ny hetsika vikina ho an'ny fihavanana. Manomboka amin'ny 14 Jolay ka hatramin'ny 17 Jolay ho avy izao. Miisa 20 ireo mpandray anjara ka ahitana anglisy 70 sy malagasy 10 avy ao amin'ny tily eto Madagasikara. Ny ranay misy resaka firalahiana dia ao anatin'ny fanekena tily koa zany misy resaka hotiny namana. Dia izay ihany koa ny loha hevitra nyraisinay zany nyraisin'ny tily sy ny scout anglisy zany. Dia fihavanana ihany koa nataonay loha hevitra zany satria ifamita fahaizana izay sy fahalalana. Zareo koa tia hita ny fomba fiainany gasy sy ny ohatran'izay zany. Dia tsy izay scout gasy koa zany mba tia fantatra hoe ohatrany ahoana le fomba fiainan'zareo anglisy. Dia izay nahatonga an'ilay fihavanana. Izara hetsika ho ny vikina ho an'ny fihavanana. Raha fitetezam-paritra hitory ny fihavanana any ambanivohitra Tsirabe, Ambositra, Fianarantsoa sy Ambalavao. Ankoatra ny fanakalozana kolontsaina eo amin'ny scout malagasy sy anglisy dia isy ny fanentana ny mponina tsy diana amin'ny fahasalamana sy fahadiovana. Ny hetsika faharoa dia mifandray amin'ny fanangana foto-drafitrasa ho atao eny amin'ny fokontany Atsimo Paris, Ambohidratrimo. Misy 13 tafo no mampiasa io foto-drafitrasa io zay tenenina teo eny amin'ny fokontany Atsimo Paris. Izay amin'ny ankapobeny io hetsika tarahana amin'io manomboka mandritra ny 10 andro io dia namafisina fa anaty 10 andro zay dia manatanteraka dia tongotra 9 kilometatra isan'andro amin'ny hetsika boly voalaza teo ny manao tongotra manentana isaky ny tanàna madinika any atsimo faritra atsimo any. Mariana moa fa i Robert Baden-Powell miaramila anglisy no namorona ny scout ka anisan'ny antony fiarah-miasa amin'ny hetsika vikina ho an'ny fihavanana. Anisan'ny firenena 20 diavin'ny Wifenpof amin'ity taona ity i Madagasikara. Zero moa no atolotra izy ireo. Ity tarika akapela izay avy any amin'ny université ny Yale avy any États-Unis ity mbola fanadidina entiny Narindra Randria no manana trany. Tamin'ny taona 1970 no niforona ny tarika Wifenpof. Miova ny tarika isa-taona ary misy ny fifantenana ka mifampizara ireo tarika ny fanesy hatratra iza-taona mahery izay. Ny masovo Amerikana sy ny Vima no miara-miasa amin'ireo 14 miralahy mandrafitra ny tarika.
izy ireo ihany no misafidy ny firenena alehany noho ny fahombiazany seho tamin'ny tondasy dia niverina teo tatoerana nitarika tamin'ity taona ity. Et alors on demande à les coupes anciennes quel pays ils ont vraiment aimé, quelle destination était très agréable. Et souvent c'est comme ici à Madagascar, quand on a une invitation d'une ambassade ou d'une école, d'une université. Tsy roa no atolotry ny tarika amin'ny sabotsoavy izao etsy amin'ny Louvre Antaninarenina ary ny ampitsiny io dia eny amin'ny branche bio any Ivandry. Atolotra publika large kokoa zany ry zareo dia anaovana présentation maromaro kokoa satria betsaka le mpankafy nefa ny vitsy le nahita. Dia ry zareo koa moa zany manao amin'ny tour du monde dia en collaboration avec l'ambassade programmena hoe ho avy ety à Madagascar, donc manana samby manana intérêt commun zay no tonga dia niarany asa naturellement. Andro vitsivitsy any ary dia iodina eto tanahy izy ho an'ny handende kely eraky ny Madagascar ary ho an'ny Endasibe hipromouvoir ny ezaka rehetra nataony izay niasa tamin'ny parcs nationaux. Afrika Atsimo no firenena manaraka tsy dia nitarika ao aoriana Madagasikara amin'ny farany herinandro izao fa firenena 20 no tsidihana mandritra ny 20 andro. Fa mbola tsy misy sehatra tena afaka ivelaran'ireo tanora liana amin'ny fandalenana ny mozika kosa eto amintsika. Misy amin'izy ireny anefa no tena manao izay ho afany amin'ny fanasongadinana ny mozika ankafiziny tahaka ity tovolahy iray hoentiny Nianjo Randrianarsoa anatin'ity fanadidinina ity. Ny fampidirany ray aman-dreny azy fony mbola zaza tao amina antoko-pihira no nitsirian'ny fitiavana mozika tamin'ny 12 taonany no naharesy lahatra azy anasongadina kokoa ny talenty izay efa nananany tamin'ny alalan'ny fianarana ny mozika tao amin'ny Anglican Music Institute. Amaran'izany fianarana izany izy ankehitriny ary filoha-mpanorona sy mpitarika ny antoko-pihira Vox Angeli. Mbola maro anefa ireo lesika hitany fa tsy ahafahan'ireo tanora tahaka azy mivelatra eo amin'ny sehatry ny mozika klasika. Ny olana sehatran'ny tanora tia mozika dia ny lalana ahafahan'izy ireo manohy sy mianatra. Raha aloha dia tsy fantatra eto Madagasikara ilay hoe hianatra mozika fa heveriny sasany fa hoe talenta fotsiny any izy io kanefa tiako ny manamarina fa mila ianarana izy io. Sakana ihany koa dia ny resaka ara-bola zany izay tsy ahafahan'izy ireo mamoaka sy mampivoatra ny talenta fa ny ray ihany dia ny fankafizan'ny grand public amin'ilay mozika klasika mihitsy. Nofinofiny araka izany ny hanohy fianarana any ampitan-dranomasina mba hidirana ao anatin'ny sehatry ny matianina tanteraka. Ny antoko-pihira izay tarihiny anefa amin'izao fotoana izao no esahiny avohitra mba ho isan'ny sangany eto Madagasikara. Tsy ivina mofa isy ny fampisehoana ho tanterahany antoko-pihira Vox Angeli ny sabotsoavy izao amin'ny efatrora etsy amin'ny Chapelle Saint-Michel Amparibe. Fa eo amin'ny sehatry ny serasera kosa indray dia ankalaza ny 10 taonany ny onjam-peo ny tanora fanadidina vetrany. 7 ny volana Jolay ho avy izao dia ankalaza ny 10 taonany ny RDJ na ny Radio des Jeunes. Isy ny hetsika anamarinana izany ka ny 13 Jolay izao dia isy ny fankalazana an'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Anosipatrana. Ny 17 Jolay kosa dia isy ny hetsika goavana ho tanterahana ao amin'ny Carleton Anosy izay entina anangonana vola anampiana ny hôpitalin'ny Reny sy ny Zaza etsy tsara lalàna. Tsy farany eo anefa ny fankalazana izay efa nanomboka ny volana Febroary lasa teo fa mbola ito kosa hatramin'ny volana Desambra. Fanambo an'ity radio ny tanora ity ny anitatra ny fampelezam-peo hatrany Mahajanga sy Tomasina raha toa ka efa afaka maheno azy ny poniny vakina karatra hatramin'ny volana Jona 13 sy 20. Lafy ny fanatanjahantena kosa ary noetintsika maranana ny fampahalalam-baovao. Ny fanazarantena isan-kerinandro no ilaina ho an'ny mpanamory moto manohana ny Arthur ny fianakaviany ary fanampiana lehibe ho azy izany indrindra rehefa misy ny fifaninanana amin'ny familiana moto. Eritaona izay no niditra teo amin'ny tontolon'ny familiana moto i Arthur. Na dia anisan'ny fanatanjahantena mahery setra aza ny familiana moto dia fanohanana trano no takin'ny mpanamory. Ankoatra ny fotoana ilaina amin'ny fanazarantena sy eo amin'ny laviny ara-bola dia lehibe ny fanohanana ny fianakaviana. Ny sedran'ireo mafy hatr'izay eritaona izay i Arthur fa manohy hatrany ny familiana moto. Beaucoup, moi, c'est pas longtemps que je fais des courses, ça fait quoi? Un an je fais des courses.
Les parents m'ont toujours soutenu. Aujourd'hui, ma mère n'est pas là parce qu'elle était en déplacement. Mes parents, mes frères m'ont toujours soutenu et ça fait vraiment du bien de savoir que les moments durs d'une course, on peut toujours trouver quelqu'un pour aider. Na eo aza ny fanazarantena sy ny fitiavana manokana n'ity sehatra ity dia ilaina hatrany ny fanoana ny fanakaviana. Zay ny mahay aman-drenanay zay le au niveau hoe psychologique mila préparena tsara zany le ankizy hoe concentration eo tsy maintsy anarana zay koa natao isan-kerinandro mianatra concentration raha ohatra ka misy ny hoe tsy mety amin'le moto dia calme foana zany fa zay le expérience zany mahatonga zay zavatra zay le tanora matetika amin'ny voalohany sarotsarotra le izy rehefa misy le compétition dia fa hainy tsara no mitondra an'le zavatra. Yamaha YZF 450 no entiny Arthur ary nilazonado no tena fahaizana mampiavaka azy. Anisan'ireo nandray anjara tamin'ny cross country izay nokarakarain'ny Arivo Moto Club tamin'ny faran'ny volana jona lasa teo izy. Dia iny ihany koa no namarana ny fotoanantsika tamin'ity androany ity isaorana ianao naritra nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny tanabote nanao ny taovolo sy ny tarehy, ny quoi de neuf kosa no nampiakanjo. Ny tena kokosa dia manome fotoananao amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.